Ampitiavana indray tompoko lasy tompoko avy ny anlorako ny araba ho anao izay mbola tafiaraka aminay ao anatin'ity vaovao ariva ity manasanao ampanajana araka izany anaraka hatramin'ny farany fotoana antsika. Ho amin'ny andro rapitso dia natokana ho andro fisaonam-pirenena ny hetsika miendrika lanonana isan-karazany no ajanona fa mitohy miasa sy mianatra avokoa ny rehetra rapitso alarobia. Tapaky ny fitondram-panjakana malagasy androany fa raha ampitso alarobia 20 janoary 2024 dia atao ho andro fisaonam-pirenena manerana ny tanin'ny Repoblika Madagasikara mba ho fanomezam-boninahitra ireo niarambony noho ny rivo-doza Tsedja. Noho izany dia atao maneho fisaonana ny sainam-pirenena mandritra ny ho andron'ny alarobia 20 janoary io ka miato avokoa ireo hetsika rehetra miendrika lanonana mandritra ny tontolo andro. Noho ny amehana ary araka ny voalazany andinin'ny faha-efatra sy faha-enina andalan'ny faha-roa amin'ny volana laharana fa 12 tsipika 820 tamin'ny 7 septambra 2017 mikasika amin'ny fipetraka be momba ny lalàna fitondrana eto toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondran'ny isambatan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao raha vata amin'ny voam-pahafantarana be sy ny maro amin'ny alalan'ny fampelezam-peona ny fahitalavitra.